Alléluia. Mbola fahameram-manao indray moa amin'ity alahady mahafinaritra ity indray amin'ny teny ity manona fahasoavan'Andriamanitra anatin'ny tokantranonao ho anao izay manaraka ny radio fandresena ihany koa amin'ny Facebook direct ao anatin'izao alahady izao. Mbola fahamono tena komeram-manao amin'ny anaran'i Jesosy ary makasitraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra ny amin'ny fahasoavana sy ny amin'ny tombontsoa indray mbola fahako manompo azy ihany koa anatin'izao maraina izao. Etsika hisaotra an'Andriamanitra amin'ny teny ity amin'ny vavaka androany ary mino fa hisokatra ianao misimisy indreo anaty fanatrehany ao anatin'ity anio ity indray androany. Dia tsy hivavaka amin'ny teny ity mamay voninahitra anao izay Andriamanitra, misaotra anao satria lehibe fitantahanao, lehibe Andriamanitra fitondranao. Misaotra anao izay Andriamanitra ny amin'ny herinao, ny amin'ny fitiavanao, ny amin'ny asanao amin'ny fiainanay, ny amin'ny fanampinao anay, ny amin'ny fanangananao anay, ny amin'ny fitezanao anay, ny amin'ny fikolokoloanao anay Andriamanitra amin'ny fiainanay. Tompo misaotra anao manokana satria tsy avy aminay Andriamanitra ny herin'ny tenanay na fahaizanay na volanay matoy izao anay fa fahasoavanao Andriamanitra mbola miasa eo amin'ny fiainanay ary za matokanay amin'ny teny ity te hisaotra anao, te hankalazanao, te hame voninahitra anao indray androany amin'ny teny ity fanamasa dia te hamenao sehatra izay amin'ny teny ity mba hiasanao indray amin'ny teny ity dia sa amin'ny teny ity aoka fanatrehanao Andriamanitra hanenika anay tsiray avy any tokantrano izay miheno anay izay manaraka anay amin'ny teny ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Dia tsika me voninahitra an'Andriamanitra amin'ny teny ity ataontsika ilay ireo saotra tera lasa no atolotra anao fa mahagaga loatra amin'ny fitondranao Andriamanitra. Halleluja. Cabelo que irá fiderana wanausai. Aleluia. Quando a pessoa te amou, você recebe antes. We só te pera lá, só tu já não. Fama caga luta, tu já não. Só te pera lá, quando luta não é. Kakalocha Fitunjana Sasha Tera Lasa Watulucha Nawe Famami Delocha Yani Lama Majesi Cabelo que irá fiderana wanausai. Yanara no magiri Majesi Cabelo que irá fiderana wanausai. Majesi Majesi Yanara no Majesi Cabelo que irá fiderana wanausai. Yanara no Majesi
cabelo tira ira fiderana wanausa nara no magiri mapanjesi cabelo tira ira fiderana wanausa nara no Hallelujah. Izy le mendritra miterana mendritra nakalazaina ho azy heriany alleluia mandrakizay le tsy ame voninahitra anazy androany fa izy heriantsy le mpandresy le Andriamanitra nandresy zao tontolo zao mba ho anaso anao fotsy antsy le voninahitra manokana anaranao amin'ny tian'ity Andriamanitra natsanao zay amin'ny tian'ity fa lehibe sady matahotra tokoa raha ianao tsy misy tahaka anao.
le pandresy afo indrindra nao ilay nandresy ny fasana nandresy ny fahafatesana nandresy ianao mba ho anay anao ny tera ny zanaky anao ny fandresena ny mpanjakana anao ny tera ny zanaky anao ny fandresena ny mpanjakana anao ny tera anao ny tera sy zanaky Eniary faly miarabantsika tsiraray avindray any atokantrano any zay manaraka ny fandarantsika eto amin'ity tambajotra serasera Facebook ty sy ny radio fandresena 97.4 zao tsika dia iroso aminatiny isanandro mafinatra nefa melohan'izany dia makasitraka an'Andriamanitra ny afasoavany menihako afako ndray tondranao anatin'izany isanandro mafinatra zany ary makasitraka ihany koa ny ray aman-drentsika ara-panahy Bishop Patrick Andrianarivo sy Révérend Fara Andrianarivo zay mamesehatra ao anatin'izany asa izany isanandro mafinatra volana omo mbola tsy mivoaka fa efa andala-pikarakarana an'le izy ny tompon'andraikitra dia ampahafantarina antsika ihany rehefa mivoaka le izy fa androany dia andraintsika ny isanandro mafinaritra ny alahady fa 7 ny volana Aogositra 2024 ny lohahevitra izy moa androany dia hoe eo anilanao izy ka tsy angozozo zany mihitsy ianao eo anilanao izy ka tsy angozozo zany mihitsy ianao ny ten'Andriamanitra moa zay nakana an'izay lohahevitra zay dia hoe ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:2 ozy izy hoe fa Davida milaza azy hoe nijery an'i Jehova teo anatrehako mandrakariva aho satria eo akavanako izy mba tsy angozozo aho. Toy izao moa ny famelabelaran'ny mpanompon'Andriamanitra an'izany. Inona moa ny atao hoe mangozozo? Ny hoe mangozozo dia mivembena, miaosa, miareraka.
tsy maro toerana fa mihetsiketsika satria miareraka. Misy tokoa ny olona manana fiainana toy izany, engane ka tsy toy izany ianao. Fa raha sendra sanatria toy izany ianao, dia misy vahaolanao anao anio. Ho David eto hoe, satria eo ankavanako izy, mba tsy hangozozo aho. Ny teo anilan'i Davida dia tsy hoe mpanan-karena, na manam-pahaizana, na teknisianina enjana, na politisianina mahay, na olon-tiana mampahery sy mpanohana na mpanome fitiavana, fa i Jehova, izany hoe ny tompo. Anio te anontany anao, dia anjaranao mamaly azy mangina any amin'ny fotsotra any anatinao any. Iza marina ny tena nataonao eo anilanao amin'ny fiainana. Ny hoe eo anilanao dia olona akaiky anao, itokisanao, ianteheranao. Mino aho fa Jesosy no ataonao eo anilanao, ary izany tokoa dia tsy hangozoozo ianao. Tsy hivembena ny fiainana sy ny tafiotra nanonja ny fiainana ianao. Tsy hahosana hiareraka ianao satria ny tompo no itokisanao. Izy no hakanao tolotsaina isan'andro amin'izay rehetra ataonao. Ahoana hono Salamo 1:20, 4:12 ary ny 4:11. Engane ka hiaino any oloko, dia andeha amin'ny lalako ny Israely. Vetivety dia ampihetry ny fahavalo aho, ka merina ny tany aho ka mely ny rafiny. Ary ampihinana azy vary tsara indrindra izy, eny tantely avy amin'ny vatolampy no amokisako anao. Jereo tsara fa rehefa tena mametraka azy eo anilanao ianao, ka miaino azy foana, matoky azy, dia vetivety foana azy dia ahetry ny fahavalonao. Asian'Andriamanitra ny rafinao, sady fokisan'ny vary tsara sy tantely ianao. Zany hoe tsy avelany any an-java-mahory ianao. Amin'ny fomba ahoana no ampangozozo anao amin'izany? Amin'ny fomba ahoana no hareraka anao amin'izany? Tsy afaka hitranga aminao zany. Iverina iseho aminao ny hatsaran'Andriamanitra. Amin'ny dikateny vahiny moa tia andin-tsoratra masiny ity dia manao hoe, a long time ago, King David spoke about Jesus. I saw the Lord in front of me all the time. He said, He's next to me, so nothing will cause me trouble. Nothing cause me trouble. Amin'ny version easy English moa izay. Raha dika amin'ny teny malagasy dia hoe, fotoana maro lasa, ny mpanjaka Davida dia nilaza mikasika an'i Jesosy. Nahita ny tompo teo anoloko mandrakariva aho, na hoe tamin'ny fotoana rehetra aho. Hoy izy, teo anilako izy, ka tsy hisy na inona na inona afaka ampiteraka olana aho. Tsy hisy na inona na inona afaka ampiterana olana aho. Jereo tsara ny zavatra lazainy, teo anilako izy, ka tsy hisy na inona na inona afaka ampiteraka olana aho. Aleloia! Izy no afaka amoron'olona ho anao. Iza no afaka ampihetry na ampahosanao. Tsy misy satria tsy avela nisy havita ampiteraka olana ho anao. Tsara loatra ny tompo. Mampirisika anao anao an' Jesosy ho herinao, ho tokonao, ho fianteheranao, eo akaikinao, fa na hifindra aza ny tendrombohatra, na hetsika aza ny avoana, dia tsy hatahotra ianao. Eny tsy hatahotra ny findrondron'ny ranomasina ianao satria Jesosy eo aminao, sady momba anao, no miaro anao sy miado anao, ka tsy avela nisy afaka ampiteraka olana ho anao. Tsy hangozozo mandrakizay ianao. Amen. Eny ary aminao fa raha resy lahatra amin'izany fampaherizan'ny ten'Andriamanitra izany tsika dia tsika araka anao an'izao vavaka izao. Any tokantrano any moa ianao mamerina azy ao am-ponao Jesosy eo anilako foana ianao. Eny eo anilako, lay itokiko, lay anteherako, lay heriko sady mpamonjiko. Tsy hatahotra fa tsy avelanao hisy ampiteraka olana aho. Ary ianao asoa mandrakariva amin'ny androko rehetra, ahita ny fahatsaranao foana. Misaotra Jesosy. Amen. Ny sain'ny lalina moa dia inona no hevitry ny hoe ataonao eo anilanao ny tompo? Inona no hevitry ny hoe ataonao eo anilanao ny tompo? Ary ny sainao andromanalina dia ny asan'ny apôstôly 2:15, fa Davida milaza azy hoe, nijery an'i Jehova teo anatrehako mandrakariva aho, satria eo ankavanako izy mba tsy hangozozo aho. Zany hoe le teny ny angatsika teny ho any. Eny ary izay ny fandaharantsika fa hiditra amin'ny
fandaram-potoana manaraka tsika. Eny ary hitra ao anatin'ny fanatra indrayntsika amin'ity anio ity. Melohan'ny idirantsika ao anatin'izay fanatra izay dia andehantsika hamaky ten'Andriamanitra anankiray. Jesosy moa no teny an-didiny ity. Ao amin'ny Mateo 5:20 no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa miariarena ho anareo any an-danitra izay tsy misy kalalao na ravesina manimba sady tsy misy mpangalatra manamtrano na mangalatra. Hoy izy fa miariarena ho anareo any an-danitra izay tsy misy kalalao na ravesina manimba sady tsy misy mpangalatra manamtrano na mangalatra. Zay no teny hitondrantsika ao anatin'ny fanatitra amin'ity anio ity izany. Tadio tsara fa ny nanokatra ny lanitra ho antsika na koa andeha ataoko hoe ny ahafahantsika miditra ny lanitra dia no ny asa mpamonjena izay efa nataon'i Jesosy ho antsika. Fa kosa anjarako sy anjaranao araka lazain'i Jesosy eto no miary arena ho antsika any an-danitra, ny miary arena ho antsika any an-danitra. Mety ozy ianao fomba ahoana no ahafahako miary arena ho any an-danitra dia tsy inona akory fa amin'ny alalan'ny famafazantsika ho an'ny fitoriana ny filazantsara zany hoe amonjena fanahin'olona maro. Tadio tsara fa ny voa fafinao ato amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy very fa investissement lehibe ataonao ho anao satria izay miary arena ho anareo any an-danitra. Tsika zany amin'ny fotoana zasanao mamafy ao amin'ny fitoriana filazantsara dia miary arena ho antsika any an-danitra tsika. Ka amin'ity anio ity dia hotononiko anao ireo ahafahanao mandrotsaka an'izay fanatitra ao izay androany izany. Raha mivola no ahafahanao andefasanao an'izay fanatitra izay dia ao amin'ny 034 81 984 83. Faharoa 034 85 604 04. Averiko ilay mivola teo 034 81 984 83. Faharoa 034 85 604 04. Raha ohatra indray ka Airtel Money dia 033 02 092 30 033 02 092 30. Orange Money kosa 032 97 096 84. Andingambany ovakiko amin'ny teny malagasy ho an'ny mivola aotra telo efatra valo ray sivy valo efatra valo telo. Larina faharoa aotra telo efatra valo dimy enina aotra efatra aotra efatra. Raha Airtel Money aotra telo telo aotra roa aotra sivy roa telo aotra. Orange Money kosa ny farany aotra telo roa sivy fito aotra sivy enina valo efatra. Eny ary ireo no laharana izay ahafahantsika mandrotsaka an'izay fanatitra izay sy nania ampahafolo-karenanao amin'ity anio ity fa mandritra ny fanaovantsika izay fanatitra izay dia andehantsika mbola hidera sy ame voninahitra an'Andriamanitra. Ao anatin'ny fanaovantsika fanatitra dia tsika ianao mbola hilomano hatrany ao anatin'ny fanatrian'Andriamanitra. Tsino
tsy misy anao tsy natao hisaraka minao ao na nalaritranao fa sangamby zay mety anjoay natuka ilaozanao hazay ilaozanao ao hazamanayay yareo anaty anao azay sorinamiko tompo ilay fanahinao fa very ao ratsy herianao hazay ilaozanao hazamanayay yareo anaty anao azay sorinamiko tompo ilay fanahinao fa very ao ratsy herianao tsy mahavitantena irery antompo fa milanao izaho manontolo tsinotsinonao tompo raha tsy ianao hananako tompo raha tsy misy anao tsy natao hisaraka minao ao na nalaritranao fa sangamby zay mety anjoay natuka ilaozanao azy ilaozanao haza vely reanao manaria yareo anaty anao azay sorinamiko tompo ilay fanahinao fa very ao ratsy herianao aza ilaozanao haza vely reamanaria yareo anaty anao azay sorinamiko tompo ilay fanahinao fa very ao ratsy herianao fa very ao ratsy herianao fa very ao ratsy herianao Erinary minao fa efa vita ny fandrotsahana ny fanatrao a fandehantsika hivavaka amin'ity an'ity a hisaotra an'Andriamanitra ny hafasoavana izay nomeny antsika na fahantsika namafy indray. Rainay tsara indrindra izay ny an-danitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Ka sitraka fenanao zay ny amin'ny hafasoavana omenao anay Andriamanitra ahafahanay mamafy ao amin'ny fanjakanao. Misaotra satria amin'ny alalan'ny votokoa izay afafy Andriamanitra afahana mitoro ny filazantsara manitatra ny fanjakanao. Raha ny marina Andriamanitra tsy hoe mila ny fanampiana ahony ianao fa izahay ary no mila ny fanampianao isan'andro. Tombontsoana ny mamafy eo amin'ny fitoriana filazantsara mba hananjara izay amin'ireo fanahin'olona maro izay manaiky an'i Jesosy ho tompo. Misaotra satria fahasoavana ao anay ihany koa ny mamafy satria ahafahanay Andriamanitra miariarena ao anay any an-danitra araka ny fanambaran'i Jesosy Kristy. Dia mankasitraka indrindra ianao no mitaha ny voa fafany tsiraray avy ary mampitombo ny voa fafany tsiraray avy. Voninahitra dia aterina anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Eny ary iakohaka eo anatrehan'Andriamanitra ty ao anatiny isika ao anatin'ity hery ty dia rehefa vita izay dia andray ny mpanompon'Andriamanitra tsika ao anatin'ny hafatra indray izay inoko fa asolo fanahintsika amin'ity an'ity. Eny ary tompoko. Alléluia. Itsika ka fotoana ankofana amin'Andriamanitra mialohan'ny idirantsika amin'ny toriteny. Tikony hoe fantoka misimisy amin'Andriamanitra andreo.
rehetrarehetra manampindreo aminazy laza le tompo tsy misy afatsy anao tsy misy afatsy anao ihany Andriamanitra anao kofako andro Alleluia tsisy afatsy anao ianao Jesosy nohy kofan'izao rehetra izao ianao ire tsisy afatsy anao ianao Jesosy ny zavadrehetra dia ainao atao dia vetsika ihany tsisy afatsy anao ianao Jesosy kofan'izao rehetra izao ianao ire tsisy afatsy anao ianao Jesosy ny zavadrehetra dia ainao tikanao hoe merina ihany androany tsisy afatsy anao fa tsisy afatsy anao ianao Jesosy kofan'izao rehetra izao ianao ire tsisy afatsy anao ianao Jesosy ny zavadrehetra tikanao hananitra feonao ihany androany tsisy afatsy anao ianao Jesosy ny kofan'izao rehetra izao ianao ire tsisy afatsy anao ianao Jesosy ny zavadrehetra kinao ampiakatra feonao sy ny tananao androany samino anao samino anao ianao Jesosy zao miankinanina ianao ire zao miandrazana ianao Jesosy kasiwa dia iovany fiavetsika ihany samino anao ianao Jesosy zao miankinamina ianao ire zao miandrandrana ianao Jesosy kasiwa dia iovany fiainako zao mino anao ianao Jesosy zao miankinanina ianao ire zao miandrandrana ianao Jesosy kasiwa dia iovany fiainako kasiwa dia iovany fiainako kasiwa dia iovany fiainako tsy misy matoky indrindra mihoatra ny anao Jesosy tsy misy izay tsy mahafoy anay mihoatra ny ianao isika relaza indray hoe Jesosy matoky indrindra anao tikany hifantoka amin'ny fitiavana anao rery Alleluia Jesus
aditsoroatra masin'izay mety efa haitsika ty tsy enjery kanefa tiako entinao anaty fisaintsainana lalina an'le teny ianao fa arakaraky ny atakaranao azy no fiatraikany hoentiny eo amin'ny fiainanao ny antso moa dia zao ny zavatra tsy tena takatra tsy mitondra fiovana tanao be dabe ny olona manona ny anaran'i Jesosy rehefa mandroaka devoly fa misy ny sasa mivoaka ny sasany tsy mivoaka le anarana ampiasaina nefa mitovy ihany misy olona vao miteny fotsiny hoe eto Jesosy tonga dia mitsipaka ny devoly dia sitrana ny marary misy olona nefa mamerimbeny eto Jesosy tsisy ninina mitranga mitovy ihany le zavatra tenena nefa tsy mitovy ny fiatraikany ava iza no mahasamihafa azy fatakarana ny anaty lalina Jona toko fevatra ambin'ny folo ka ny andeny fa 12 zao lazaina amin'ny anaran'i Jesosy lazaiko aminareo marina dia marina tokoa zay mino aho ny asa ataoko no ataony koa ary nao asa lehibe noho zany azy izy satria izao makany amin'ray amen aloha verentsika tsara raha manana baiboly anao dia tiako amerina ozy raha mino ahy ianareo dia toy izy azafady zay mino ahy dia hoana tsara ho Jesosy dia toy izo ary anao asa lehibe noho zany azy izy satria izao makany amin'ray
Mavesatra be zany zavatra zany raha raisina amin'saina maholo hoe ny zavatra ataon'i Jesosy no ataoko sy ataonao ary vitako sy ho vitanao. Izy tsy miteny mihitsy hoe izay minoahako dia ho ampiasaiko izy hanao ny asako. Fozy ny asa ataoko no ataony. Zany hoe ilay zavatra ataoko izao mampianatra, manasitrana, manafaka, manovy, manao fagagana, manangana maty, manadio ny boka. Zay ataoko zay mihitsy, zay no ataony. Raha misy taminareo faniasa tamina orinasa ka nandimbo toeran'olona anankiray dia misy natsoina hoe passation na hoe fampitana ny asa sy andraikitra amina olona anankiray. Raha mampita ny asa sy andraikitra amina olona anankiray anao zay andimbo toerana anao, te mazava ho azy tokony tsy solasaka ny zavatra ampitanao amina ray azy. Ohatra hoe reto daholo ny asa efa vita, ato daholo ny dossier mikasika andreo rehetrarehetra ireo, reto daholo ny asa zay mbola en cours, reto daholo ny olona zay tsy maintsy hifandraisana anaovana ny asa, reto daholo ny asa zay ho atomboka amin'izao ka sososo daholo ny mikasika an'io, reto ny vola, ty ny vola niditra tamin'ity volany ity dia reto ny dépense ato daholo ny facture hatramin'izay. Ty indray ny zavatra ataontsika zao ary zao ny vola efa mivoaka, ity indray ny amin'ny hoavy tsy maintsy amin'ny atipriany hatramin'ny andraikitrao sy ny tsy andraikitrao. Ary raha ohatra ianao ka tsy mailomailo dia mety ianao ny hifarany rihatra amin'ny farany eo raha tokony anao azosoana le dimbiasanao nefa tsy nampahafantariny ianao. Dia tsy maintsy mailo tsara ianao fa leo amara zany sadiso. Jesosy ihany koa raha hiala teto ambonin'ny tany andeho any an-danitra fa vita ny nataony. Paul dia nilaza hoe isika zao no mandimby an' Jesosy iraka solon'ny Kristy. Dia zao ny teny hoe zay minoahako ny asa ataoko no ataony. Passation ny anaran'izany. Midika zany fa tsy maintsy exact zay ataon'i Jesosy no ataonao ary zay vitany dia vitanao, azy zay nataony dia azonao averina, azy efa vitany azonao tohizana. Ny olona antsika nefa dia zao foana no nampianariny fomba mpivavahana antsika. Ianao Jesosy tsy mitovy zany, tsy havitany vitany Jesosy mihitsy ianao, tsy ho masina noho Jesosy zany mihitsy ianao, ary Jesosy tian'Andriamanitra kokoa noho ianao. Jesosy manana hery lehibe lavitra noho ny herinao. Miala tsiny aminao ary tonga dia hitsiko za tena tsy mino fa tsy mitovy ny heriko sy ny herin'i Jesosy. Tsy mino an'izany aho. Ahoana tsy afahako mino an'izany? Ahoana no asainao manao le ataonao nefa le hery nanaovanao azy tsy ananako? Ary maninona asainao mamita ny zavatra ny asa zay asainao ny fitaina nefa ny fahaizana nananao tsy fahaizako? Raha toa ka tsy nianatra comptabilité mihitsy nefa asainao mandimby olona comptable, za ve tsy fampidirana any amponja tsy ho ela? Fandravana amin'ny fomba akolaka zany. Noho zany tsy mahazo miteny zavatra tahaka izany Jesosy, ary tafahoatra ny teny raha toa ka asainy manao ny ataontsika, manao passation amintsika izy, nefa ny heriny tsy omeny antsika, ny fahaizany tsy omeny antsika. Mitaky zavatra tafahoatra izy ary tsy tokony hiteny tahaka izany. Noho zany tsy mino ahako fa ny herin'i Jesosy tsy ananako, na tsy mitovy ny herinany anay sy ny fahaizany. Mbola misy fanampiny ary zao ndray ny teneny hanao asa lehibe lavitra noho izany. Andriamanitra noho zany misy fomba mpivavahana mila miala ny anatintsika Andrianarivo, zay mahatonga antsika foana manilika andraikitra tahaka ny hoe ka Jesosy ny tena mahay an'io, sa tsy nitsinina fa Jesosy ny tena zabo, sa tsy nitsinina fa Jesosy ny mpanasitrana, sa tsy mahay ninina fa Jesosy ny tena mahay. Kina nanaovany passation aminao?
naona izy no miteny aminao fa ny asa nataony no ataonao ary mbola nao asa lehibe mihoatra noho izany azy. Raha tonga tena tsisy idiriko sady tsisy idirinao izy fa izy rery any aza miteny ohatr'izany fa tokony hiteny izy hoe bon zay mino ahy dia izay asa amin'ny alalany azanao zavatra fa izy ataoko fitaovana fotsiny ihany. Tsy tokony nisy an'io verset io anaty baiboly fa fitakiana tafahoatra io raha to ka tsisy idirantsika ny zavatra rehetra. Raha nahy nampitombo movidimy sazan-drandro izy anteny hoe kinao enao ve sura fa tsy mahay manao an'izany koa ianao. Ny fanontaniana fototra dia hoe mino an' Jesosy ve ianao. Ahoana tsara tahaky ny ahoana ny Jesosy zay inonao. Tamin'ny herinandroany dia niresaka raha teto ianao na tato amin'ny ritsy ianao na tany amin'ny raikisy fa Jesosy no tsy miova. Tsy miova ny teniny ary tsy miova ny zavatra ataony hatramin'izay ka hatramin'izao ary mandrakizay. Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Alleluia. Karaha to ary izy tsy miova fa mbola manao le ataony foana. Ary ato izy ka miteny fa zasy anao no anao an'le izy. Iasa amin'ny alalantsika ary ve izy sa misy parantsika ao anatiny. Tsara mba sainana kely ihany aloha tahaky ny ahoana ny Jesosy tena inonao. Tena mino ve anao fa manangana maty izy sa tantara ny fantatrao. So dia mba ohatra ny tantaran'ny faramalemy sokody be kibo na trimbe sy izy moa lehibe tongotra angeza be le misy dia tongony ary ambotry manjaka izy moa. So dia tantarany rapety be na nisy siran-dranomasina ary ny mahatonga anao mino hoe misy siran-dranomasina. Tahaky ny ahoana ny Jesosy inonao. Fo zay raha mino ahy izy ny asa ataoko no ataony. Raha mino izy zay mino ahako ny asa ataoko no ataony. Tsy tokony mihitsy noho izany Andriamanitra tsy sanatria mame pression anao ny toroteniko fa mameanao fahatongavan-tsaina ho anao zay matahotra manompo ny tombo sy matahotra tsy havita fagagana sy matahotra sao dia tsy ahomby fa tanina miperaka move ny Jesosinao miteny zavatra tafahoatra na mampanofy olona atoandro. Move le Jesosy inonao sa ampanao anao zavatra zay fatany fahatsiainao. Mandainga ary ve ny Jesosinao mba valio ahy fanontaniana mila valiny. Mandainga izy sa tsy mandainga. Raha toa ohatra andeha ataoko ohatra hoe hiteny amin'ny Mikaia zay zanako 10 taona manomboka zao Mikaia ianao foana no mitorotena isan-kalahady tontolon'andro ary ianao manomana dia mizara ny torotena amin'ny pastera rehetra. Ianao no miandraikitra ny fiangonana rehetra era Madagasikara ary manara-maso ny pastera rehetra dia reto mipiara-miasa aminao. Ianao koa manara-maso ny fiangonana Andafy ary manitsy mampianatra zao. Zay nataoko rehetra ianao no manao azy. Tonga dia ozy ianao sao dia mahatsirara zany bisopa. Zazakely 10 taona ve nasenao manao le ataonao. Ahoana ny ahaizany an'izany. Ohatrohatr'izany koa ny eritreritrintsika matetika. Sa ve Jesosy dia havita ny vitanao. Sa zay voavinana nanompo anao. Sa ve Jesosy dia havita fahagagana tahaka anao ataonao. Ay ampianatra tahaka ny fahaizanao mampianatra. Avoaka devolo ohatra ny devolo vitanao. Vitanao no mamoaka azy. Or Jesosy sao dia mba tsy mendrika raha finge ahy. Jesosy sao dia mba cardinal nresanao amin'izany na ipapa na révérend na bishop na paster na apostole na iprofetiana sao dia mba tsy zahako. Tsy nanonona titre izy teto fa ho fotsiny izy zay mino ahy ny asa ataoko ho ataoniko. Tsisy idiran'ny titre zany nandray azy. Ka mantsy anao hoe
fatany ve zay teneniny sa tafaoatra ny zavatra teneniny sao dia manao passation amin'ny olona tsy tokony anaovanjavatra izy sao dia mba diso olona Andriamanitra sao dia fa tsy endritsony Andriamanitra ka tsy mahay mifidy olona azadiny fa ianao raha atao ny fanjakany lanitra dia zao ny tenen'i Jesosy ny fanjakany lanitra dia tahaka ny olona anankiray izy izay nandrato zany hoe nandeha nanarato dia rehefa nanjono izy tany anatin'ny ranomasina dia natsipony ny aratony dia rehefa avy eo sariany iny arato iny dia feno trondro be da be sy zavatra be da be tao anatiny raha mety efa nahita mpanjono ianao raha olona aperaka ny fakitanao dia mahita an'ireny dia rehefa mahazo trondro be da be izy noho izay hoentiny rehefa avy eo iny eny amoron-tanety ny ao anatin'ny arato tsy voatery trondro daholy possible misy kapoka possible misy fako possible misy tavoangy plastika anatsipon'ny olona tany fa lasa tao anaty arato possible koa misy trondro vavety misy trondro kely arakaraky ny alalin'le rano satria ny trondro vaventy tsy hitanao ety amoron-drano fa any anatin'ny lalina tsy maintsy rano lalina vao afaka mahazo trondro vaventy ianao dia ndeto ke tany amin'ny lalina ianao nanarato dia nahazo trondro be da be fa zao ny tenen'i Jesosy ny fanjakalandra dia tahaka izay dia rehefa tonga eny amoron-drano izy eny an-tanety dia avahany amin'izay ny trondro dia ariny zay ratsy dia ataony anaty arona zay tsara izy ary le tsara lasa anaty arona sasy ianao terekinao zasy ianao le trondro voavaka tamin'ny trondro tamin'ny pirina sy ny black bass sy ny kapoka sy ny vaky tavoangy sy ny plastika zasy ianao le tediavin'Andriamanitra ohatra ny sa lehibe anankiray ny fanjakan'Andriamanitra izay nisy vatsotra ao anatiny izay nesako tatsy am'raikisa tamin'ny maraina fa saingy zao ny vidin'le olona le sa tsy le sa loatra naliana azy fa le vatsotra ao anatiny noho io tamarina nisy olona nytondro tany amin'ny tonda vatsoa tsara be zay mihitsy roy by tena lafo be mihitsy dia mba nanontany taizana hitanareo an'ity vatsotra dia ozy izy olona tany ambanivohitra tany ozy izy tena tambary ny sendra ny asa tambary teny dia nidona tamin'ity dia nahazo an'ity vato ity dia olona mpikaroka nandalo nahita hoe zao nge io vato ianananao io lafo vidy be fa salamzao salamzao dia rehefa avy eo netiny amin'ny ville ho amidy tsy haiko zay fahamarin'ny tantara na marina na tsy fa baiboly fotsy miteny possible anatin'ny sa misy vatsoa alleloia ka netoko tsika hoe any tambatra anatin'le sa tsy dia tsara any raha azo le olona le sa tsy maintsy feno fako ao misy hazo lehibe maniry misy voninkazo misy bozaka misy fotaka misy zavatra maloto fa tsisy raha inany zany izy tsy andeha hitangony paiso anatin'iny tsy andeha aka bozaka mba omena ny omby tsy andeha andory fako mba atao zezika bio fa nytedaviny dia le vatsoa tsy problème n'Andriamanitra ny fako eo amboninao Andriamanitra tsy olona amin'Andriamanitra ny fotaka sy ny fako sy ny karazakazo maniry sy ny bozaka eny aminao rehetra terekinao tsy any amin'izany misy ny problème n'Andriamanitra mety afaka miteny anao tsy mendrika zange mbola maloto zange mbola ratsy zange olona feno fako lohany ampalota zange mbola mandainga zange mbola mifoka eno tsara ho sa ianao tao anatin'le sangezabe anao eo Andriamanitra ato midy vatsoa dia alaiko le izy izasy ianao zay vatsoa zay dia mbola hiteny amiko ve ianao fa tsy endry Andriamanitra raha nakanao tsy mahalala ny tokony vidiny sy alaina Andriamanitra tao anatin'le karaza-trondro sy ny kapoka sy ny tavoangy plastika hoy Andriamanitra ty anankiray ty ilaiko ianao zany olo izany aza miteny atao anateako eto mihitsy hoe ratsy ianao ka tsy tokony anaovana passation anazy fa ho Jesosy hoe zay minoa ny asa ataoko ny ataoniko terekinao adinio aloha le fotaka sy fako sy bozaka sy karazakazo rehetra tsy milama eo aminao eny tsy any amin'izany problème n'Andriamanitra hoy zay ho dioviko nareo afaka amin'ny lotonareo zay mihitsy tiako anao amena mafy hoy zay ho dioviko anao afaka amin'ny lotonao rehetra ianao tsy mahadio anao zany izy manadio anao avy mahita vatsoa tsy anjara mivato manakifika ny vatsoa tsy alika kely ka manakifika mifotaka amin'ny tena fa zay nahita azy manadio azy dia tahaka izany koa ianao anjaran'Andriamanitra manadio anao manamasina anao mahatonga anao olona tsara manangana anao zay mihiny any tiako anao amena noho zany aza dia zany foana nataonao hirahira hoe ratsy tsy mendrika nyanyanyanyan be
be sisy resan'olo momba anao mety marina le izy fa tsy ho zany isanandro ary tsy ho zany mandrakizay ianao raha ohatra izy ka namonjy antsika tamin'ny fahotatsika folo mbola ratsy isika tsy mainka vafana ankehitiny ozy hoe izy ny amonjy antsika eny amin'ny fahatezerinao aby fantatra Andriamanitra fa raha mitoy amin'ity adalany ty ianao overiny amin'ny elo fo izy non folo mbola ratsy no zao ary izy nalaiko tsy mainka vefana ankehitiny tsy lasany amin'ny elo ianao tsy hoany amin'ny afobe ianao ho dioviny ianao satria vatosoa tsara ianao mahainao ve ianao zafady alleloia anga vitan'izany fotsiny fo izy hoe ny asa ataoko amin'izay zao no ataonao esorokelo reo eritreritra milaza fa tsy ho afaka amin'io aretin'io ianao non telekikinao zany fako zany azo esorony zany esoro le eritreritra milaza fa tsy ho ambinina mihitsy ianao arosahirana raboly ianao mety tsy ho tafavoaka ny fena ianao mety ny fampitolona mafy ianao va ho tafavoaka non Jesosy na dia tsisy vola tany am-paosy azy zay nitedavo ny tonga teo aminy ny asa ataoko izy ny Andriamanitra telekinao vitanao zany na ahoana na ahoana ka zange Jesosy tsy manana mpiara-miasa betsaka zange Jesosy tsy manambady Jesosy koa tsy nanambady ary 12 any ny mpiana tamin'ny 12 reo mbola isy anankiray Jodasy fa zany rehetrarehetra tsy nanakanazy tsy ahoby misy taona mpianatra mitondrana devoly teo aminy tsy voavoaka mpianatra tsy tena mpianatra tsy mamokatra tsy isy ilananareo mandana verina manjono aminy non na dia mpianatra tsy mamokatra reo Andriamanitra izy namokatra fony aza ilika any amin'ny mpianaikitra ny tsy fahombiazanao aza ilika amin'ny dada sy mamana ny ao atrabo ianao io mahavita zavatra ianao telekikinao ny asa ataon'i Jesosy zao no ataonao vitanao zany vitanao azy zany tsy haiko sara ny amenanao vitanao azy zany vitanao azy zany mety misy antsika mieritreritra eny ary fa manana ny herin'i Jesosy eto ny teboka anankiray faharoa za koa tsy mino fa lehibe noho ny hera tao anatiko ny herina nanan Jesosy tamin'izy tety atany tsy mino an'izany koa tsy haiko aloha ianao mety mieritreritra zany hoe niany heriko mbola kelikely fa ny herin'i Jesosy dengeza dengeza ahoana hitakiny koa anao le ataony raha toa ka ny herin'omeny ahy kely n'olona nanaovany an'le izy nao na sena mibata-poa 20 kilao za mahikelinao tsy misakafo ny sakafo hoaninao za ve tsy famonona akolaka midiky zany fasy lehibe noho ny hery tao anatin'i Jesosy tamin'ny fotoanandro ny ao anatinao alero anatinao tsy kely lavitra koa no zay nanana an' Jesosy mitovy mandainga ho Andriamanitra ary mamolo anao akolaka raha toa ka samy hafa le izy na ny be na ny kaliteany mitovy ka basainy tsara aloha eritreretara mihitsy le izy zao torotengiko zao méditation io teny raha io fotsiny fisainitsainina le izy raha toa ary ka tsy mitovy maninona asianao manao azy raha sy mitondra Jerosalema Jodia hatrany amin'ny farany tany mazava be ny teny anao asa lehibe noho zany Jesosy tsy nakaty Madagasikara Jesosy koa tsy nakany Amerika Jesosy tsy nakany France sady tsy nakany Australie fatan'izay teneniny anao asa lehibe noho zany ianareo alohan'ny idirako amin'ny makarary ando tiako hipetraka izay fototra anankiray zay satria nanaytsika tena misy feritreritra na diso loatra anatsika manambany tena mana ratsy tena manilika tena dia ailika any amin'i Jesosy dao zay tsy vita rehetra tsia miova kely amin'ny fanavaozana ny saina fa vitanao io mety be da be ny pression hitranga aminao Jesosy koa nazo pression be da be nazo pression avy amin'ny mamana izy lany ny dovayany ary amin'io amin'ny andro mariazy dia amin'iny mora lany ny dovay nga mariaziko moa izy ity zany ena saina mba hisotro sy hinana inona moa niterako amin'izany kanefa mamame azy pression dika zany hoe manamboara dovay ho andro zareo Jesosy tonga tany araka tamin'ny dovay tonga tany ary izy mba hisakafo sy hisotro araka amin'olona koa zay sena mamorona dovay amin'ny andro tsisy dovay ny aminy tahaka anao ianao sy manambola nefa tonga dada sy mamanao mba meoke 500 000 any ahako anapiko ny jiro sy ranonay ao am-posinao tsisy nefa 500 000 takiny aminao dia itevy anao inona moa direko amin'ny jiro sy ranonareo zandronao laza ao tokony andeha hanatreny akaso izy
na farafaratsy hatrariana nary tsisy mihitsy nefa vola ikarakana fitaovam-pianarana sy namasina lasa izy satria anao efa manambady dia makao aminao izy mba hampio kely fampina ohatrina ndery tata zaka tena tsy manina mihitsy mba hameo kely 750 000 ka sady tanao ry niretiretiko nge tsy mahavita olo mba hampio fa manitsy any amndianina fa za foany tsy maintsy ho avy aminao pression fotoana sy eritreretanao mihitsy hoe za te tsy izy dovay entina no asena mila dovay mamoaka dovay anao telo akekinao vitanao nefa zany ny asa ataoko no ataoniko ka zay ary ve ny tantara sady sisy mitondra divay tamin'ny barika ka nyteny hoe olany divay reo satria mpaminana izy de izy hoe hitaketo petera fa le mary aza le atsika olany divay meloha tonga de mitondra ray barika ianao voatey izy tsy manana divay tsiro izy de nandomy kely petera Tous peut-être, alléluia, prophétie papa, prophétie. Non, tsisy ninina. Nefa vita na mezeny tedavana. Amin'ny fotoana tsisy ninina ny posiny. Kiza nyteny taminao fa rehefa tonga ny pression de lazaina fa hoe ianao foana to sany olona efa tsy manana mbola rarotina fo karaha makely ty moa nananananana inake mampikorobaka anao. Ny asa ataoko izy anao ma tsy matady pression vo mahazo pression kely avy amin'ny fianakaviana ray aman-dreny de va Andriamanitro tsy ako mihitsy atao nefa zao ratsy anao an'izany de tsy haiko tsony zay vava avoakandry zareo Jesosy tsy mba niteny ohatran'izany teninao zany izy tao na mpiara-miasa tamin'ny sahirana na raha mafy ndrafozam-bavy mipetera Tous Peter mba afaka makany an-trano ve ianao Jesosy tsy niteny zay ny problemenareo mpianatra manambady tony mba manahafa tsy manambady nakany izy de nisitrany nisy pression avy amin'ny namana Jesosy namana Jesosy tamin'izany Lazarosy Marta sy Marie zao tenen'izy roa vavy marary mafy le sakaizanao le tianao marary satria anao mba mety manana namana tena tianao mety manana mpiara-mivavaka mba tena mandona ny fonao mba mahafinaritra anao zay marary mafy izy tsy niteny efa inona foana natao am'izay nampianariko azy hatramin'izay tsy efa niteny taminy ave saintsainy no fampianarako sorata izy koa tsy mandray noto mihitsy tsy efa nitena no tsy nitena ohatr'izany Jesosy ho avon'izy hoe maty any Lazarosy Jerosalema tompoko tsy ngeza be zany fa kely de kely ary Jesosy tamin'ny asa fanompony tsy nihoatra ny Jerosalema zao mihitsy miteneny aza mandeha maka amin'ny toerana hafa afa-tsy amin'ny ondry very de ny tany Israely any raha sendra efa tany ianao raha mbola sy tanao tsofoka rano hoany amin'ny heritaona fa rehefa tanao de mahita fa tsy ngeza be zany vo misy vaovao tonga de reny tanana rehetra dika zay tsy maintsy any Jesosy fa maty izy nefa izy laza fa ho avy izy nefa raha tonga sy tonga tany mba hitondra teny fampiononana na misy olon-drambary tsy masaka hoy izy ndao tsika hamoa Lazarosy fa matory izy dozy ny mpianatra raha matory izy de ho tsara zany farany rehefa tsy azo ny mpianatra ny tendensy ndao re anangana azy fa maty izy pression avy amin'ny namana fa moa ve Jesosy ny teny tsandre matrina koa tony namana mararina retiny de matina retony tompo lasotry ny sasany ny tena tsy mirara pression avy amin'ny mpiara-mivavaka sy mipitona fivavaha zao tena ny mpitona fivavaha hitanao ty lehilahy ty nanao ny fiangonantsika izy zao zany efa marary ny mpanompony makanesany de sitrano izy pression avy amin'ny mpitondra fivavahana lehibe mbola ho avy aminao koa zany de teny koa ve anao fa tsy vitanao zany zany miasa ataoko ataoko misy fotoanao miaraka amin'ny mpiara-miasa aminao nandeha toko ohatra hoe fianakaviana ao anatin'le voyage hoe misy problème be tabe mitranga misy fotoana tratry ny accident ohatran'izany samy resaka zay tiany resana dao ny olona rehetrarehetra maty samy makary za koa amin'io nefa mba niara voadona tao ihany koa fa sa tsy tena karakara tenareo ay samy karakara tenareo za fampitabataba de mantro non samy tratry ny tafiotra na Jesosy na mpianatra fa tsy Jesosy reriny tsy nidirany rano mihitsy misy azy non samy tao anatiny tao daholo samby ray miara nidirany rano fa ho Jesosy hoe mangina mitsara
ny olona rehetra niaraka tamin'ny samy tabataba sitrako fe ny ahafaty anay. Jesosy tsy noteny mivava mafy mahota vavoakotsika. Non, nampanginy ny tafiotra dia nitony lalana. Mety ho avokoa ny andro isy problema amin'ny fianakaviana, alazain'zareo fa tsy maintsy ianao mamahany olana io zay tsisy hidiranao mihitsy nefa. Dia tena kakinao dia hitsaoka ianao sa ahoana? Dia laza ve ianao tsisy hidiranao zany problème zany? Izy ny teo faty amin'izay ahafaty azy ihany ve? Dia kakinao Josefa, miandry ianao ty tantara ty. Ny asa ataoko no ataoniko. Dia zany olona tsy mino azy mihitsy. Netika teo ampianatra ao efa teny pasteriany, netika pasteriany, netika ty aminao ty bishop, efa nivavahan'ny pasteriany sy nivavahan'ny pasteriany, fotra tsy niva mihitsy zay naka midongana hoe sa tsy maintsy mena amin'ny bishop androany. Fa netika tany ampianatra ao fa tsy voavoaka ny devoly. Ianao tsy teny hoe eto verina ihany aloha. Fa tsy maintsy tonga mitebika na hoe rehefa tonga eto amiko eto mitoerana fariny andehanana eto atapika eto olany ty. Zao ny tenen'i Jesosy tamin'izany, ry taranaka tsy mino mandra-pahoviny ny toerako aminareo. Dika izany reto olo reto sa tsy nino be resaka ao anatin'izany preso rehetrarehetra zany. Jesosy sy niteny hoe rehefa tsy mino dia ndana mody. Ny tsy finoanareo ihany mahatonga reo tsy mahita fahagagana. Fa même manadeo anatrehan'ny olona tsy mino azy mbola navoaka ny devoliny. Teneny koa akaikinao, vitanao koa zany. Ny asa ataoko no ataoniko. Esory anatin'ny saina tompoko ny fieritreretana, esory anatin'ny fomba inonao zavatra ny système na croyance anao fa Jesosy ny tena dadany fa ianao dia tsy nitsiny. Jesosy ny tena manao ny asa fa ianao micro itenenana fotsiny. Non, passation mazava ny nataony, zay ataoko zao ny ataonao. Tena kaikanao aza midisqualifie teny ianao fa vitanao le izy. Azao ny teneny anao asa lehibe no zany azy. Eno tsara ozy le asa ataoko no ataony. Zany hoe reo asa zay nataony Jesosy rehetra dia voasoratra ao anaty baiboly daholo ny miracle zay nataony ny asa. Izy tsy niteny hoe ny fampianarako no ampianarany fa iny efa mazava ho azy tsy miova. Fa eto ny teny, izy tsy niteny ampianatra zavatra lehibe noho zany izy, fa ozy hanao asa lehibe noho zany izy. Enao tsy afaka hitondra fampianarana vaovao. Mahino tsara venao aloha, eno tsara fa raha diso amin'ity zavatra inonao teno mety anaonao foana, mety hiteniteny foana marimarina koa. Jesosy tsy niteny mihitsy ampianatra zavatra lehibe noho zany izy, fa ozy anao asa lehibe noho zany izy. Donc tsy any amin'ilay ampianarina ny problème fa efa voasoratra ilay ampianarina, tsisy ny inona tokony adikevitra. Fa le asa atao misy tsy nataony. Tsy haiko aloha tsy mahafantatra fa angambany, nde ataoko hoe angambany, tamin'ny andron'i Jesosy tsy nisy sida. Ka raha toa ka tsy mahita mihitsy anaty baiboly olona sitrana tamin'ny sida, azy asa ataony ihany ny ataonao, tsy anasitrana zay voan'ny sida ary ve ianao? Satria tsy mahita mihitsy iko anaty baiboly dia nisy olona voan'ny sida ary nentina teo aminy dia nisitrany zany. Eny dozina ka marina fa tsy voasoratra fa ozy zay naraha rehetra dia nisotraniny avokoa ka ao anatin'le rehetra zany. No, tsy voatery nisy sida tamin'izany. Misy karazana rehetra tena invention ny devoly voafarapara mihitsy. Zay tsy nisy tamin'ny andron'i Jesosy. Fa amin'izao andro farany zao no ahitanao karazana rehetra miaraka amin'ny terme scientifique tsy faheno mihitsy ny fomba fiantso azy. Ka satria ary ve tsy hitanao anaty baiboly dia tsy hanao an'izany ianao, tsy hanasitrany ianao. Raha toa Jesosy ohatra tsy nivavaka ho an'ny telefona ny olona mba ho velona le simbo, dia tsy hivavaka ho an'ny telefonanao anao rehefa maty telefonanao nefa tsy mety namboarina fa tsy mety vita. Ny anah aloha mivavahako dia velona.
misy fotoana tratran-dranomasina telefonako tsy nety velona tsoa mihitsy netiko tany ampanambola telefona ty izy tomobile izy tratran-dranomasina matoko mainka ava telefona taty koa anaovako azy rehefa tsy vitanareo zao zavatra rehetra ao dia miandro fampisehoana ny zanak'Andriamanitra satria voakety izy tsy nohony amin'ny sitrapony fa nohony amin'izay nandreja azy dia bon mila fahanafahana izy dia omeko fiainana izy amin'ny anaran'i Jesosy manomboko zao velona ianao telefona nampitako fiainana isan'andro nandrapatonga telefona velona ary azo nampiasaina Andriamanitra anao asa lehibe noho zany azy izy possible ianao miantsara ianao hanao zavatra tsy hitanao ao anaty baiboly tafahoatra ve zany teniko zany io le izy ioko aiza hoe zao anaty baiboly ary ny verseny angany Elisa raha toy izy ka nakasirina atao tamin'ny loharano zay lalovan'iny rano iny dia maty daholo aiza tamin'ny andro Mosesy fa nisy asipazosika sa tamin'ny andro ny mpanjaka sa tamin'ny andron'izy fa tsy nahita mihitsy ianao hoe ity ny fototra ny angany Elisa raha toy izy ka nanisira loharano tsisy tsisy tenena kekonao hanao asa lehibe noho zany izy mahita an' Jesosy ianao mampitombo mofo fa tsy nahita an' Jesosy ianao nampitombo vola nefa efa nahinao tato am-piangonana vola mitombo anao asa lehibe noho izany azy izy aloha tsika hijanony amin'le hoe zay ataoko ny ataony koa satria nao sao dia matahotra indray le anao zavatra tsy fahita fa nefa izay mihitsy ho resakeo te ampiasanao Andriamanitra tsy resaka fanasitranana tsy resaka fampitomboana zavatra fotsiny fa milafy ny rehetra mba hahatonga anao fitalanjonana ho an'ny olona aza dia manaratsy tena sy manambany tena amin'izay zavatra nitranga taminao sy zay zavatra misy eo aminao endry Andriamanitra raha nifidy anao fatany tsara matoy izy nananavaka anao tamin'ny olona rehetra sy ny antso anao tsy lasanao ny tena amin'ny konty fanoavinao zay hitranga zay niseho tany aloha tany niseho tany telekinao manina ho avy mbola tsy hitanao mihitsy ianao ay mbola hoany amina firenena mbola tsy nidiavy ny tongotrao ianao mbola iona amina olona zay mbola tsy niona taminao mihitsy ianao mbola nao zavatra mbola tsy nataonao mihitsy ianao tsy Madagasikara ihany ny firenena tsy Fransa ihany ny firenena tsy New York ihany ny firenena mbola betabe ny firenena mila andehananao sy karazan'olona mila hovainao karazana retina mila zitranao fitahina mila zarainao anao asa lehibe no zany azy izy fa mila miperaka amin'le fototra ianao hoe za mino an' Jesosy zay vita an' Jesosy vitako zany fa aza manambany tena namana ratsy tena amena sa tsy amena Jesosy ihany no niteny amin'ny Jaona toko 20 vakitsika vetivety Jaona toko 20 ka ny andiny ndraiky amin'ny 20 sy ny 20 zay andihy tsoratra masina ianao arondray Jesosy taminy fiadanina ho anareo tahaka nandrahandray ahy no andrahako anareo kosa ahoana tsara ho Jesosy tahaka nandrahandray ahy no andrahako anareo kosa ary efa lazany izy dia raha nisy fofinainaka ho izy taminy hoe raisoa ny fanamasina exact ohatra le Jaona toko 4 teo ihany izay zay mino ahy ny asa tokony ataonko anao asa lehibe noho zany izy satria za makany amin'ray ina dikany satria za makany amin'ray ho any amin'ray izy mba aniny angataka ny fanamasina dia ho fanamasina zay tao amin'io ao amintsika zao dia zay ihany koa no ataony teto na nisy fofinaina izy hoe raiso ny fanamasina satria naom le ataoko zao no ataonao ary ohatra nandrahanako mihitsy no andrahako anao zao eto zany tsy bishop atsony maniraka anao tsy révérend tsy paster tsy lehibe na département fa izy Andriamanitra ray naniraka
exact ohatr'izay koa zao ohatr'izay koa zao ny andrahananao ny lanitra Andriamanitra no mameanao ny iraka ho fahazavana ho anjentilesy ho fitahiana ho an'ny taranaka ho fitahiana ho an'ny firenena amadika ambany ambony tanàna ty hainao amenina mafy tiakanao hiteny hoe vitako zany amin'ny anaran'i Jesosy non asivy conviction tsara asivy tena feno fandresendahatra mafy tsara maninona arandriamanitra mitaky amintsika hoe mba hatratriny ohatra ny fahalehibiazana zay naseho an'i Kristy Efesana 4:7 mba sailangilany fampianarana antsona sy ny rivotry ny fampianarana samihafa fa mba hitomboka hatratra jeloha ka hatratra ny ohatra ny fahalehibiazana zay naseho an'i Jesosy ahoana ny takinao avita hitombo lasa ohatran'i Jesosy raha toa ka le anananao tsy ananako le fahaizanao tsy fahaizako ny herinao tsy heriko ny kapasitenao tsy kapasitenao ahoana ny tery anao hitovy aminao raha naresy fakapanahy Jesosy atsiba no tamihitsy nahoana ny tery anao koa tsy anota nefa le anananao tsy ananako noho zany esory ny feritreretana fa tsy manana hery andresena fakapanahinao tsy vitako mihitsy miala an'ity ody ity sa tena mangataka mba ho amasin'Andriamanitra fa tena za zany vao mahita dia tena ao foana ny raisiny miezaka ihany fa tsy mety kotrika fa tsy mahavaniny tenenina foana fa non tsy afaka hiteny amintsika Andriamanitra no tonga tahaka an' Jesosy ohatra fotsiny ohatra tsy anota ahoana raha nitakinao tovy aminy zay tsy nisy ota sady tsisy fitaka teny ambava nefa ny fiainako isanandro sy ny manodidina mahatonga hamitaka na mety atonga ho tezitra na mety atonga anao zavatra zay tsoka manota ohatra mety misy olona miprovoke anao zay mahatonga anao tena asoroko le hoe bishop fa Patrick am'izay sisa nefa izy miteny fa vitako no tonga tahaka an' Jesosy tsy anota afomba hoany aza terenao aho tahaka anao raha toka tsy haiko le hainao aza forcenao avitavitanao raha tsy ananako ny hery anananao aza mamono akolaka aloha aho fato azy Andriamanitra tsy mitaky zavatra tsy ho vitatsika tsy ampanao atsika zavatra tsy ho haitsika noho zany afaka ho tonga ohatr' zany ianao ny marimarina koa efa aminao ny hery sy ny fahaiza-manao hoy ny boky ny Efesana isaorina ny Andriamanitra raintsika amin'i Kristy Jesosy zay nitahantsika tamin'ny fitahim-panahy rehetra any an-danitra izy sy teny isaoriny Andriamanitra zay hitahantsika ary hanome atsika ny fitahim-panahy zay avy any an-danitra ka hivavaksika mba hirotsara za misimisy amintsika non zavatra efa lasa andresahany passé temps en verbe isaoriny Andriamanitra raintsika amin'i Kristy Jesosy zay nitahantsika tamin'ny fitahim-panahy rehetra noho zany zay rehetra ilainao efa ao anatinao ny afahana mandresy ny olana sy ny fakapanahy sy ny ratsy ao anatinao ao ny afahanao mihoatra ny fanamby sy ny fefy zay ao alohanao ao anatinao ao ny fahasoavana ilaina afahanao mavita le tanjona sy ny vision ao anatinao ao ny atonga anao tsy hanofo ratsolo tsy mila pastery hivavaka ao anao fefa ao anatinao ao le izy miletsehana fotsiny tanao ohatra ny fatana gazy ohatranao io ny fatana io ny gazy efa mikorina le gazy rehefa miandry fotsiny eo amin'le vavan'le fatana le voany iny fotsiny vao sokafanao de ary raha vao taraiky anao mampirehatra azy tonga de vao mampirehatra anao elaela to de bof satria efa ela io ny vonina ty toriteny ty fotsiny ana décliquer loatra zao toriteniko zay kta tonde any zany ekinao efa pre zavatra rehetra ao anatinao ao ty toriteny ty fotsiny ilainao de mila samy zay anao fa vitanao zany esoro ny feritreretana afaka ohatr'izay afaka maka ny zavatra tedavinao ianao melohany efa raha nyty taona ide raha nisy aretina nitaizanao Andrianarivo tsy voatery roahako devoly ianao ary tsy voatery ametrahako tanana fa afaka miteny fotsiny ao ry aretina
androany date d'expiration anao tsy nonanao tsony arariva sy raha alina tapitreto mikasika anao vita lasa mihitsy anao maka ny fanafodinao rehetra lozinao satana avy mba jerevy kely zao dolo ny vidianako anreto a aty tsy amidiko aman'olona amerenako volako fa nalako barakanao andro azy satana do tsika hiaraka eny anao sy fahoariko eny ty aloha manaraha kely satana iny lasa aloha le aniny de iko le aniny raha ohatra ka etrehitra amerina any amin'io a de alay vao aloha le izy fosina iny tsasa vavambisopy sany ho izy fa manomboko zao a satana ohatrany Jesosy zay tsisy aretana ao izy nisaya fadimy ambempolo hoy izy hoe tahaka ny ranom-boaloboka zay hita ao amin'ny sapao am-boaloboka de tahaka zany koa izy ny mpanomboko tsy ho tapahana izy satria misy fitahiana ao anatiny mahino tsara venao zafady tsy ho tapahako avokoa izy rehetra satria tahaka ny ranom-boaloboka hita ao anatin'le sapao an'iny sampan'iny zany de tsy tapahana fa manjara simba le izy noho zay ny mpanomboko koa ohatra zany tsy ho tapahako izy fa misy fitahiana ao anatiny misy fitahiana ao misy fanasitrana ao misy fanambina ao misy fahavoka Andriamanitra tikanao tena atoamboko zany rehetra zany amin'ny anaran'i Jesosy avere misy fandraisen-dahatra atoamboko zany ny fanasitrana ilainao ao anatinao viza tediavinao ao anatinao miliara tediavinao ao anatinao ny hevitra tediavinao ao anatinao mifoaza amin'izay fefa fotoananao zao alleluia ka fotoananao defian'ny satana tsy izy tokony ampahatahotra anao mihitsy sarinay de tsy marary intsony mety mody anao anatrany mbola ena kitrank mara ny tena lohanao na ny masonao na ny vatanao na zay satana rerakeo ianao zasy salamy satsinona fanafody satria zay mikorina ao amin'i Jesosy de mikorina atoamboko le fitahiana aviany makaty amin'le sampa ary ny vokatra hita tsy any amin'ny fakany Jesosy tsy karoty fa voaloboka telekinao ny karoty maniry ny ambanin'ny tany any amin'ny fakany tsika tsy karoty tsika voaloboka ohatrany tsy mainao maina misy fandraisen-dahatra aho ny mitondra ny vokatra tsy any amin'ny fakany fa any amin'ny sampa zasenao zany tena kekinao raha tahita ny voninahitry Jesosy anao de za jerenao efa ty amiko le izy tanao misy amin'olona tsy alezy miteny zavatra ohatra matika be zany fehezanteny zany ohatra mireharebe loatra ny fehezanteny zany ka izy ary tokony izy voaloboka ho tangosany any amin'ny fakany aiza ny voninahitry ny voaloboka any amin'ny fakany no ny anjara ny fakany de mampita fena aty amiko ny vo ianareo ny fanomehona ny voninahitr'Andriamanitra zasenao ny fampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra Jesosy tsisy mahita zasenao misy mahita atao fantatry satana fa raha te hita ny voninahitr'Andriamanitra izy ianao mila jereny isanandro ny asa ataoko no ataony koa ary anao asa lehibe noho zany izy noho zany androany ariva alaivo zay tokony anao rehetra iaino zay tokony anao rehetra zay lazay ny dokotera misaora azy fa aza miraharaha zany trony aza zay dokotera misaotra betsaka fa tena tamin'ny fitiavana anaovanao zavadrehetra ary tena nampiasainao ny fahaizanao merci fa rehefa ty ambadika anao mialatsiny aminao dokotera tsy isy ilako zay resahanao tsy haiko na tonga anakany aminao fa manomboko zao iainako ny fahasalamako trosinao za tsy marary fa nitrosan'olo am'zao tena beta be mihitsy de ahoana fomba ivoako am'le izy tsotra be ka mba teny pastera tsotra be a nisy taona koa Jesosy sy mimpianana takina ny taxe tsisy vola tao raha nisy vola tao tsisy zavatra hafa nataona koatra namoaka vola de nandoa azy fa tsisy tao tozy petera ndana manjono de zay trondro azonao voalohany izy tsy miteny manara-to aoka hafeno sambo ray ianao de ary varotsika rapitso trondro ray ihany de le azonao voalohany sokafo ny vavany fa misy vatosoa ao anatiny azadiny fa ny olona de hoarin'Andriamanitra amin'ny trondro tsofokiranao azo trondro anankiray izy zay misy vatosoa ao am-bavany apla manotrosanao rehetra am'ty ao anaty fito andro na inona trosanao ary na ohatrinina amenao fahasoavan'Andriamanitra azo trondro ray izy misy vatosoa ny vavany
atonga le tetavinao hoe tananao zay fotsiny inandrahan Jesosy amin'ny Petera dia tamin'ny asany taloha possible le asana nataonao taloha ihany le zavatra mety nivatranao taloha mety commercial anao taloha mety nisy zavatra nataonao taloha mety tsy mbola nidiram-bola be anabe anao fa ohatrany hoe nisy asa kely mba niasenda ny rana tamin'izay ihany fenao mbola nitony hianatra possible iny relation indray ihany no foazin'Andriamanitra zay dana kely makary amin'ny Patrick dana kely makary amin'ny rahalahy ihany na ary amin'ny rahavavy ihany ta vao miona nareo dia misokatra amin'ny vava mifinina le tedavina fito andro firy tsofoka anao anaty firy andro zay mindretra manao vamen arefo ny vasosoanao sy ny fitahinao ao anaty fito andro anapoka fitahinao goavanao anao Andriamanitra halleluja tahaka nandrandray no andrahako anareo ko jerevy tsara fa Jesosy natamin'ny voateraka aza tsy nanao fagagana efa any amin'ny 12 taonany izy voainao ny zavatra nataony vita iny zavatra anankiray iny dia tsy haintsondray momba azy raha tsy izy 30 taona zao ihany ny tao anaty baiboly dia nitombo ny zaza ka ny alehibe dia nitombo fitety tamin'Andriamanitra sy ny olona ary nitombo saina sy fahendrena tapitra akory zay tsy fantatra hoe izy taiza izy tamin'izy ado tsy fantatra hoe taiza izy tamin'izy tanora 20 na 20 taona 30 taona izy vao mipotra avandray satria nahoana nisy fotoana izy nomena fotoana izy anao fagagana tapitra izy Andriamanitra stopnay aloha nomena fotoana ndray izy itombony ny karakterany itombony ny fomba fisainany sy ny fomba itondrany tena sy ny fomba anaovany zavatra nomena fotoana izy hiprépare tena anao an'le asany raha anazy dozy izy anao hoe tsazany mba ahoany zay koa le anao raha tonao ka mbola ohatrany tsy navita le vitan'i Jesosy na ohatrany mbola tsy nahazo le azon'i Jesosy aoka anao atakatra tsy hoe tsy vitanao le izy fa mbola omen'Andriamanitra fotoana ianao idevelopenao tena karaktera fomba fijery finoana dia hitombo fite amin'Andriamanitra sy ny olona hitombo fahendrena sy fahaizana fisy zay vao mipotra soely ianao anaraka anao Andrianarivo ohatrany ny amaina anao anaraka anao mpandaragoavana hivanaky anao dia niverina tamin'ny kera izy dia ny ela ny lazany satria nomena fotoana izy io mana zay fotsiny no zany aza de tatatra loatra amin'ny fiainanao hoe fa maninona ary fiainako mboloatra fa minanao zao io problème tanao ohatrany Davida tsy fantatra hoe firy taona izy tany ampianarana fa tany foana fa niafantatra fotsiny dia hoe namono liona sy mibery izy tsy fantatra hoe sao dia mba lioan'ny tanàna taminy any na bera nompian'olona tany ambadika tany na nisy parka tany dia sena mivoaka amin'ny biby tsy hay aloha fa dia namono liona tsy bera izy say ihany koa nefa nieninao fizom-bola kely dia rehefa avy eo tantara kely tamin'izy niandrondry dia avy eo izy namono Goliata lehibe amin'izay izy ateo re taiza ny tao an'elanelany formen'Andriamanitra izy raha mijery koa anao Mosesy natson'Andriamanitra izy dia rehefa avy eo voaka tao Egypta lasa amin'izay avy eo tany amin'ny rafozany tany amin'ny Jetro dia niandrondry tsisy nininona enonao tsony raha sy tamin'izy indray nahita le roy me mirehatra tao renan'iny fiverenany Egypta 20 taona izy niverena tao Egypta 70 taona izy niala tao taiza izy nandritiny 70 taona ny any fantatra dia zao ny ompiondry izy tezay ny raha fozany satria nahoana nomena fotoana izy hidevelopeny tenany angamba koa ianao zao ao anatin'ny valim-potoana hitomboana rehefa ao anatin'ny valim-potoana fitomboana misy fotoanao tsy maintsy mihaino rafozana misy fotoanao tsy maintsy mifanena amin'ny liona misy fotoanao tsy maintsy mifamera amin'ny bera misy fotoanao tsy maintsy mahita karazana zavatra reny rehetrarehetra eny tsisy ahafaty ianao nandray azy
tsisy taizanao fotsiny Andriamanitra développenao finoana toetsaina tsara caractère misy fotoana mety tena lavitra amina zavatra tsy mety navita namono olona mihitsy ohatra Mosesy mahavita mamono olona mihitsy miditra amin'ny ady tokony idirana tatata be fotsiny fa Andriamanitra tsy problème zany fotaka sy fako zany tsolana vatsoa zao ny hitako tson'Andriamanitra izy développen'Andriamanitra izy io olana atrehanao io telekinao hanina ho anao io fa tsy fahafatesana ho anao fa misy passation vita ny asa ataoko no ataony koa ary taky ny andrahandray ihany andrahako anareo kosa noho zany androany hariva atsaro ny feritreretana fa tsy vitanao io leo be fianako tena mila tsy vitako tsony piso pahinana ataoko fa tena leo ndrendrea tena miantso fahafatesana mihitsy alaivo fa tsy tsara no nrazako telegekinao calme toi George mampivelatra anao fotsiny Andriamanitra fa tsy manary anao Andriamanitra izy tona koa nge mba ohatrany mba sahirina koa tamin'ny fiainako mba misotro rano eny amin'ny pompy tamin'izany tsy hiperaka andray aman-dreny tsony fa mitokantrano rery tsy malomo fatrano tsy manam-bola tamin'izany de lasa tsy malomo fatrano moa zany fa nisy nadony fatrano fa tsisy sakafo lasa misotro rano eny amin'ny pompy mandro satria mandeha fotsiny misangodina tsy hita zay ale krismasy tsy mba mividy akanjo zany fa misy akanjo anankiray fotsiny efa roa volana meloha de efa tsy anaovana tsony de am'izay rehefa tonga ny krismasy de ohatrany namoky ianao fa nefa tsy namoky ianao fa mitotany avadika halleloia efa tarabe ianao zao efa mihoatra ny roa volana le anao zao efa ray volana tsisy de androany de efa primo raha ohatra be da be zavatra nalovana tahaka zany tsy mahavidy kiraro vaovao zany tsony ianao fa iny foana zairina manodidina asiana piesy soloana talon efa tena le mpanao kiraro zay vaky zao mihitsy tena le mpanao kiraro tamiko osia tsy mety amboarina tsony de ty zair manodidina hoa de s'il vous plaît fa minao raha asiana piesy kely ohatra isaky ny avy miandra de am'le mpanao kiraro indraindray izy daonao le kiraroko le any iny kefa hoe tsy mety tsony ahito io le kiraronao io na mpanao kiraro akivy tsy haiko nazonao atsena le tiako tenenina na misy taona tamin'izany nalaza le ohatra amin'ny bateau reny tana le kiraro le ngezangeza lohany reny tsara dongodongona tsara de misy talon de nalaza mividy kiraro tety amin'ny trondro raha zay tsy mahay anazy aza manontany akory tao de mba tenina kaleo mo maty kosoka sady mangina tsara tena tsara zany ay le talon antira la hazo kesika zay le izy ary mora vaka fatratra le talon le tsara kosoka ten'Andriamanitra nandeha nivoaka le fatsika atao ambany io voditongotro io nanga tsy mivana normal tsona simba marary foana fa ka ianao moa zany mba te zesty ohatra tanao hita de tena manao bateau zany de tena fa ao anatiny nefa tena halleloia fa marary ay zary Andriamanitra favako ao marary tamin'izany tao amin'ny amareo sitrana amin'ny marary manao fakakana be da be Andriamanitra nefa nkirako manindrona voditongony satria nahoana tsy mbola henonao mihitsy zany la Patrick zany tamin'izany fa nideveloppe azy Andriamanitra tena dikonao Andriamanitra mbola tsy kivony aminao mbola mampivelatra anao Andriamanitra fa raha nyteny Jesosy ny asa ataoko ny ataony koa tsy mandainga izy fa vitanao zany vitanao azy zany tsy henoko tsara ny amainanao vitanao azy zany vitanao azy zany vitanao azy zany raha nalay mpanahy Jesosy ka naresy fakam-panahy resinao koa zany fotoana am'izay zao hivelarana fotoana zao hitombona fotoana zao andraisanao am'izay ny VALIM-BAVAKAO Jesosy raha natsony mpianatra tsy mpianatra efa matotra ny natsony 12 any araka taminy olona voteny ampanjona tonga de le mbola mpanao bizina be mihitsy ndao
tsy nakany amin'ny école biblika izy aka olona tany iza zao nivoaka amin'ny manaraka eto mba aka olona kely iza ny tena non nakeny amoron-dranomasina izy nakeny amin'ny potitrazo anankiray izy nahita olona tena petabe ny toerana lehana zao mpianatra reo tsy hoe olona tena tonga dia tahaka izany koa sasenao mety ny atsonao Andriamanitra tany ambadika tany mety sendra nanaraka azafady miteny ampiasaiko nanaraka ny sipanao anao nijery spectacle ianao évangélika na mety nanaraka ny sipanao tany amin'ny palais indao tsika sanao mba hoany fa tsara be hely any na fa na tena fisy zao pasterinao zao fenao tinga mananana pasterinao reo koa sa misy raha tena andao misy araka antsika fa za mpiandraikitra aminy non tsy manao zany andraikidraikitra eo akaiko ianao lasa izy tao na tonga azy tany tsy vavaka izy refinina loatra mahatamana an'ity akamakeloko ty ato ary mety taona tonga nanan'olo tena hoe tena adinonao raha matoky kely na le raha fotsika zay fiantsonao azy tsy haiko fa dia nan'olo tena anao hoe tena hay ve ohatry zany le fivavahanareo fa tao arina niny d'origine anao mbola tao daholy ianao mbola akizitana ianao mbola moratezitra ianao mbola mararim-bola ianao mbola mandangalagny nefa ianao efa nan'olo tena tamin'io tena reko mihitsy niovy ahy fa tsy haiko izay mahazo andray zao tsotra ny antony midevelope anao Andriamanitra ary amin'izao anao le mbola tsisy mahalala mihitsy sady tsisy maheno satria nahoana camouflen'Andriamanitra ato aloha manala fakotsika zao ny tainjezika rehetra sy ny hazo sy mibozaka zay tsy milamina rehetra manapatonga anao ohatra zao no zany tenekinao matahotra any aminao avinao eny tanan'le Andriamanitra azo antoka ny fiainanao fahatanina fotsiny dia hoe movetsika iandry rovina za ty voavita amin'ny fanamboarana matotongo ty toroteny ty maro aminao reo niakatra avo aorinany androany ampiasanao am'izay Andriamanitra amadika anao fitahinao an'ny olona am'izay Andriamanitra tenekinao tsy efa fotoana ve zao ekarana avo ambony kokoa am'izay tena azo fandroa tsy efa fotoana ve zao tsy efa fotoana ampy zay le resaka mampime kely be da be ran'ny tanàna le James Bond kely le marimara kely ran'ny tanàna dia ampy zay fotozo Andriamanitra tenekinao fotozo zao mekara vaovao alaivo ny fitahina alaivo ny fagagana mandana miefika am'izay fa hitasy ampiasanao Andriamanitra ny asa ataoko no ataona rako tiako amerina intelo anao vitako zany amin'ny anaran'i Jesosy vitako zany amin'ny anaran'i Jesosy vitako zany satria manana fanamasina vitako zany satria mino an Jesosy aho vitako zany satria Jesosy no niteny azany tamo vitako zany satria afatra avy amin'Andriamanitra ho azy aho vitako zany satria tsy mandainga an'Andriamanitra vitako zany amin'ny anaran'i Jesosy alleluia no zany Andrianarivo atao fantatry satana fa tonga taty ianao naka ny fagagana naka ny fanasitrana naka ny fitahina naka ny fandresena mivoaka eto ianao mandindeha raha ny tanàna sitsoka ny ambony bus falifaly rehefa andetrao mihina pizza rehefa arariva andizy ho fiainanao fotoananao zao halleluia zay tranga tamin'ny lasa tsy olona zany telekinao reny hitanao reny hoe fako nasorony reny fotaka nasorony reny bozaka mba naniry tamin'ny fotoanany reny fefa-jantsony aho hoe zao raha misy loatra rety manao va maina ohatry ny varatra halleluia ny asa ataoko no ataony koa anao asa lehibe noho zany azy izy mila vonony ianao anao fahagagana tsy faheno sady tsy fahita ao anaty baiboly mahafinaritra mihitsy rehefa namaky ny bokyny Daniela ahako rehefa navita nandika ny nofo mpanjaka Daniela sy namoaka ny heviny dia zao lazainy baiboly hoe dia napetraky ny mpanjaka Nebokadnezara ho lehibe anyomby asy izy mba azonao tsy haina ve zany hoe ny ekipanao piskidy daholy ary ianao ny lehibe any fa keo bokyny Daniela vizaniny ao satria endry ary nanapana tsara noho reo izy Nebokadnezara tsy teny avy ianao rery am'izay natao conseil ianao sadraka sy misaka Abednego tsya fo izy miaraka ao ny omby asy sy ny piskidy ary ianao ny lehibe any
tiako zany ampianatra ny omby asy ny fahendren'Andriamanitra tsy hanozona azy ho faty fa hitena hoe avakely le fahaizanao za ve mba vita zao mifanaovana azy tsika koa moa vao mahita olona manao fanafody dia ny hanozona ho faty osonko ho faty amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nisa napetraka ho lehibe any omby asy sy mipisikita izy ampianatra anao natao hoe fahendrena tahotra n'Andriamanitra nanaba tonga amin'ny firenena rehetra tsy sa manononona ny tena no mpanao fanafody fa manaiky ny Andriamanitra Daniela tsy haiko alohanao na ohatr'izany na tsy aoka mpamosavy aminareo no mikitena tena enjana rangaly Andriamanitra reo mba ampianareo ahoana ny fanaovanao azy le olona pakarana ny Mbomanga sy ny pisikida ary amin'ny raneny be sy ny tsaikitsaiko sy rakody be sy radada be hiteny tena inona ny sekreany aiza nareo makarano aiza makaraviny tongava ty hoe ampianarinay azy ny asa ataoko no ataonako hivavaka tsika androany arivo tsy hivavaka amin'ny marary ako fa ny marary rehetra ny eo ariva alaivo ny fanasitrany ahoana fomba akanazy tsotra tonga dia iaino ny fahasalamana ka le izy ary manaintainy manova mitondra tena ohatrin'ny olona tsy marary zay natao hoe finoana tonga ny trano veo dia lazainy olona fa manao fi ary anao ty manao fila milaza nefa tsy marary akory inao tsy tena ka tena narary mihitsy za fotsifotsinao kefa salama zao enao nefa mbola mainikira mbola tsara maso loha karaha riva mbola raha vototo mbola tsy mety le vavonao fosinao tena okoko velo ty sa ao any tena mahazoto be anao enao fa sady anatin'ny sainao dia ahoana raha non salama ny vavoniko amin'ny anaran'i Jesosy ahoana koa ty tsara maso sy ampatory amin'ny andro aly ty non laniko saro sady matsiro amin'ny anaran'i Jesosy glasy ny desernao tsy teny le tenako misy problème non mahazaka glasy sary io amin'ny anaran'i Jesosy ho anareo kanosa rehetra defio ny tenanao iaino ny finoana fo izy hoe tahaka ny andrandray no andrahako rareo anitsaka maingoka sy ny menarana andrerinery hafa rehetra anana ny fahavalo ary tsisy ampanidiny anareo zany misy vonaka ny fitahiny veno any arivo misy vonaka ny fagagaly veno any arivo misy vonaka ny fanasitrana veno any arivo tapelo androany fijalinao midira ny fitahina fa fotoananao androany dia hitsagna antsika hivavaka alleluia tiakana hivavaka ty teny ray eo misaotra anao fa tahaka ny andranao an Jesosy no andranao tahaka ny tiavanao an Jesosy no hitiavanao tahaka ny anampianao an Jesosy ny anampianao ny hery no menao an Jesosy ny hery no menao fahaizamanao no menao an Jesosy fahaizamanao ho menao tompo tsy misy lasaka tsy misy banga fa tahaka an'izay menao azy tahaka an'izay narotsaka tao aminy tahaka an'izay nombanao azy tahaka an'izay nitiavanao azy dia tahaka izany koa ianao amboko manomboko izao mino zany tsy manakisarasala tsy manakisana zavatra koatr'izay raha tsisy aretina tao amin'i Jesosy tsy manaiky marary koa raha ambinina foana Jesosy ambinina foana koa satria tahaka izany Jesosy dia tahaka izany koa manomboka androany iainako ny fahasalamako iainako ny fahafahako iainako ny fitahina tsy manaiky any dia voziny zavatra na inona iainako ny fahamasinana iainako ny fahadiovana iainako ny fanambinana iainako ny fandresena isanao tsy manaiky victime malava ninina tragnan-javatra amin'iseo mpandresy mandrakariva mandresy amin'ny zavatra rehetra mahomby amin'ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ny fanazy atao amin'i Jesosy no atao anatiko ny hery zay atao anatiny no atao anatiko fahendrena zay atao aminy ato amiko amin'ny anaran'i Jesosy ato amiko zany arinoko zany kada labosha lembrelia labosha ketele labayasa mambo maka ny fahasalamana mambo mitendry aretina tapitra
tapitra zao ny fampijalinao, tapitra zao ny fandemetsaina alefanao aty amiko, tapitra zao ny fampahorianao. Salamako, 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 salamako. Raisiko ny fahasalamana, raisiko ny fanasitrana, raisiko ny fahatanjahana, raisiko ny faherezana. Salama amin'ny anaran'i Jesosy. Salama, tsy manofo ratsy intsony aho, tsisy diavolo mahazo mamanga intsony. Lehibe na ho anatiko noho izay ao amin'izao tontolo izao, amin'ny anaran'i Jesosy. Lehibe na atao anatiko. Kelabariananabo randabakatelelebosha. Misy fiainana atao amiko ato, fiainan'Andriamanitra atao amiko, ny herin'Andriamanitra atao amiko, fitiavan'Andriamanitra atao amiko, fitahian'Andriamanitra atao amiko. Tsy ho tapahana satria sapana misy fitahiana atao amiko. Haleluya amin'ny anaran'i Jesosy. Kelabamandalalabayashekelelebosa. Afaka mitrosako aho ao anaty fitoandro aho mahazo trondro vaventy zay mety vasoany am-bavaka. Tsisy voalohako na amin'izy na amin'izy, tsisy voalohako na amin'inona na amin'inona. Ambinina maompy aho, mahafokatra amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mahay mahandry zany aho, tsy asahiran'izany aho, tsy hofadiranovan'izany aho. Velona tsara ary voatà sady fitahiana ho an'ny hafa, fitahiana ho an'ny hafa. Afaka anakarama olona maro aho, afaka anangana olona maro aho, afaka ampiasa olona maro aho amin'ny anaran'i Jesosy. Vision zay nomena aho, vision zay tsara atao anatiko, vitako zany, voatsangana zany, tafavoaka ary mahatsangana an'izany aho. Satria ny hery dia atao amiko, fanahy masina dia atao amiko, fitarian'Andriamanitra dia atao amiko. Mahomby mandrakariva aho, mandresy ny fakam-panahy satria atao amiko ny herin'Andriamanitra. Haleluya, haleluya. Zay tsy vitanao amin'izao fotoana izao, ataovy amin'izay sady mitena hoe salama. Zay tsy vitanao hoe ady ataovy, zay tsy vitanao raha tsy afaka niondrika ianao miondre, tsy afaka nandeha tsara ianao mandehana tsara, marary ny faladianao atontolo sady mitena hoe salama, salama amin'ny anaran'i Jesosy. Ataovy zay tsy vitanao, raha narary lamosinao vao mamiondre dia mitenena hoe salama, salama, salama amin'ny anaran'i Jesosy. Tefio ny vatanao, tefio. Fotoana izao alaivo ny fanasitrana, alaivo ny fatanjaha, amanaiky marary zany amin'ny anaran'i Jesosy. Misy vehivavy izay mandeha raha foana, fa tena amin'izay ny raha ao anatinao rerahako, madio ianao ary tsy mivoaka tsy amin'ny fotoanany amin'ny anaran'i Jesosy. Salamako, matanjaka amin'ny anaran'i Jesosy. Misy lehilahy marary ny prostate eto, fa zao tenena amin'ny vatanao, salama amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy miverina amiko tsony zany amin'ny anaran'i Jesosy. Aleluya, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra fanahy masina, saotra fanahy masina, saotra fanahy masina, saotra fanahy masina. Tiakana tena amin'ity herinandro ity, zay vola rehetra ilaiko, zay taratasy rehetra tokony vita, zay olona tsara rehetra tokony hifanena amiko, zay circonstance tsara rehetra tokony hitranga, mandidy aho amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka nanjely anetsika zany, hitondro zany eo amiko, mifanena amiko zany, aterina ty amiko zany, mionany amin'izay alehako zany, tonga amiko zany amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Raha misy zany manao vamenina mafy, mazoterina amin'ny anaran'i Jesosy. Haleluya, hoy hoe haleluya. Anao fanatitra isika dia vitsy dia iroso amin'ny fandarana manaraka isika. Fa raha misy mafo no ny amiko sy ny filazantsara dia indray avy zato eny izy. Jesosy tsy mahay mandangy izany. Ka mampirisika antsika amafy amin'ity androany ity. Ho anao izay manaraka amin'ny radio na Facebook, afaka mamafy ianao amin'ny 034 81 984 83 034 81 984 83 na 033 02 092 30 33 02 092 30. Mamafazy fo ampitomboan'Andriamanitra avy zato eny zany. Amen. Alleluia. Tsara tompo. Tikanao amianao ray minitra ahako, tsy hitabatabana,
fa tena anginana nefa ivavahanao avy any anatinao lalilany zao mantsy lazainy baiboly anefa ny faniriny folo zay matahotra azy izy mino tsara venao zafady tiakanao anaty 2 minitra tena any anatinao lalilany misy fomba fitentsika zay nivavaka ohatra mbola tsy nivavaka ohatra ao anaty sokasotomila avy anatinao lalilany dia rehefa mora na mety ampitomany anao mihitsy azy omeko 3 minitra ianao avoaly anatinao lalina aza mivazavazy resao amin'ny fanamasina fo anatin'ity 3 minitra ity anefa niriny fonao izy vonina venao aza mifampijerijery akopino maso dia miresava anatinao lalina sy tsy mila enony izaniza dia aloha ny tompony amaly ianao tombo misotranao zay famianao anay rehetra ianao hoy ianao hoe anefa ny faniriny fona ianao ary atateraka ny fisainanay rehetra renao ny tany anatin'ny fony tsara avy izay tsy mila enonizaniza fa tsy ianao rery dia misaotra fa ho tanterahanao zany satria tsy olombelona ianao ka andraiky misaotra eny amin'ny herinao sy ny sandronao zay ahinditra ao atateraka ny faniriny fony na inona ny tononony teo anatrehana misaotra eny amin'ny fanamasina miasa hanome azy zay zavatra iriny teo anatrehana misaotra tompo raha ato miritsy ianao na any amin'ny raix melohany voanao an'ity toerana ity raha mbola tsy nanolotra ny fiainanao an' Jesosy ianao renao androany tonga ny fotoana te hiverina amin'Andriamanitra ianao anolotra ny fiainanao azy mety nisy fotoanao niverin-dalana ary teny efa lasa olo-kafa na mety vaozao mihitsy ianao ny tonga eto ary vaozao mihitsy koa ianao mba te hivavaka te hiverina amin'Andriamanitra te ho tonga zanak'Andriamanitra maniry anina fiainana vaovao amin'Andriamanitra ao anatin'izao fotoana izao tika ianao anangana ny tananao moramora raha vo nanolotra ny fiainanao ianao na atao miritsy ianao na any am'raikisy ianao ny antony fanandratan-tanana dia mariky ny fanoloran-tena mariky ny fibaboana mariky ny fanekenan'Andriamanitra aoka tsy homenatra na iza na izy ianao mba tsy homenatra anao koa Jesosy eo anatrehan'ny anjely sy ny ray
tsangala ambony tanao fivavaka anao tain'Andriamanitra zay fa manangatanana rehetra tiako sika rehetra zay manangatanana amelo zao vavaka zao Jesosy Kristy tompo mino afaty ainao atolotro anao ny fiainako sasao amin'ny ranao ahako midira atao anatiko androany fa ianao no ekeko ho tompoko sy Andriamanitra ary anompo anao ahako manomboka izao ary amin'ny androko sisa rehetra mino a Jesosy fa voavela heloka zao atao anatiko ianao zao manana fiainana vaovao ahako ary novaina olona vaovao aho tehirizo a Jesosy aharitra hatramin'ny farany amen raha mivavaka an'izay manolo tena rehetra mba ianao hitahiry azy tsy verin-dalana intsony ampirehitra ny fony amin'ny fitiavana anao hifakazariny aminao sy amin'ny teninao mba hitombo izy ara-panahy ka tratry ny ohatra ny fahalehibiazana zay naseho anao meo azy fandresena amin'ny adiny rehetra sy ny olany rehetra meo azy ny andany androny amin'ny fiadanana misora Jesosy ho anao zay manangatanana io olona vaovao ianao zao tonga zanak'Andriamanitra ianao zao raha misy mpiandraikitra eny akaikinao eny dia anantona anao izy rehefa aveo aka ny anaranao numéro téléphone-anao sy ny adresinao mba hafahako mivavaka aonao sy mamangy anao raha tsy mampanenina anao ka rehefa mirava rehefa aveo aza tonga dia mandeha fa mpiandraikitra anantona anao moramora tsy ho zarainana amin'izaniza akory ny mombanao fa atao fiangonana ihany sy iza mpiara-miasa hiara-iasa amiko hikarakaranao fa ho andraitra tsofoko rano ianao ahita ny fatanterahany valim-bavaka tsofoko ranao hiakatra ahavo vaovao ao anatin'ny fito andro dia ahitan'Andriamanitra ianao azo fionana amin'ny manokana zay hitondra fiovana goavana ary hita fitahina mihoapapana zay mbola tsy niraisinao hatramin'izay mamerina ny fiadananao Andriamanitra zao mamerina ny fifalianao mamerina ny fitsaranao mamerina ny fahasalamanao andehanao zao andeha amin'ny fahombiazana andeha amin'ny fahavokarana andehanao zao ary malalaka ny eo anatrehanao tsy ho tafotoana ny tongotrana amin'ny vadokely azy ny anjely Jehova dia hitobo manodidina anao ary raha misy fiadiana voaforona ny ambadika any amelezana anao tsy soambiny reny hitoem-panahinao dia ho atanjahana mandrakarivo amin'ny fanahy ny faherezana ary fitiavan'Andriamanitra ho araraka omponao betsaka isan'andro ny tanany tombo dia ho eo aminao foana anao fakakana mahatalanjona hitarika sy hanohana anao omen'Andriamanitra anao ny fandray amin'ny foana hitoetra mifanatrehany foana ka andeha ho anatrehany ary tsisy tsiny dia ho voary anao sady ho ambininy ho voatay anao ary hisandatra fiadanao anao sy ny ankonanao sika rehetra anao hoe amen. Fotoanantsika tombo fahasoa